Iray amin'ireo orinasa manome lanja ny fampandrosoana maharitra ny Vohitra Environnement. Ankoatry ny famokarana zezika izay ilaina tokoa amin'ny fambolena, anisan'ny asa hiandreketany ihany koa ny fanodinana ireo kojakoja na ny déchets électrique sy ny électronique. Toy izao ary ny fanazavana sy ny tsara ho fantatra mandeha danja. Recyclage démantèlement des poissons, resaka déchets électriques électroniques. Déchets électriques électroniques PDP izy amin'izao satria mitonga ny demandsika ny équipement électrique dia nefany ireo tsisy manao traitement dia Vohitra Environnement manome offre traiter izy ny activité amin'izao aloha manao démantèlement triage izy. Le démantèlement triage des éléments recyclables et réutilisables. Du recyclable et réutilisable afin qu'elle défende